Ampanadrana ry avana no iarabananao ary ampitiavana no hitomananao iaraka amin'izao fotoam-bavaka takariva izao. Dia ho ampitombony aminao sy ny ankonanao anie ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy atsika. Anaratra amin'ny Tompo sy antsony anarany tsika amin'ny salamo fahaenina. Salamo fahaenina. Fakisika amin'izany ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Tompo, tezitramiko ianao nefa aza faizina aho. Vinitramiko ianao nefa aza saziana aho. Tompo, iantao fareraka. Tompo, sitrano fa lany hery mangororoaka izany aho. Fa ianao kosa re Tompo, aza mampiandry ahy ela loatra. Tompo, niverenana afakay, fonjeo aho noho ny fitiavanao. Fa ny maty tsy hatsiaro anao, any amin'ny fonenany tsy hisy hideranao. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, indreto izahay manatona anao amin'izao tolakandro zao. Miaraka amin'ny mpanao salamo zay Tompo, mahatsiaro fa Andriamanitra ianao no any mpamonjy sy mpanafaka anay. Tarina aminao izahay, mangataka ny antranao, mangataka ny amerenanao ny hery amin'ny alalan'ny fanasitranana. Tompo, efa ela tokoa no ny andrasana ianao, efa ela no nanantenanay izany fanasitranana izany. Fonjeo izahay, tsy noho ny fahamendrehanay fa noho ny fitiavanao. Any amin'ny fiaina tsy hita tokoa anie Tompo, tsy afaka hideranao izahay. Kindreto izahay amin'izao fahavelomana izao, manafina ho Andriamanitra rainay. Mangataka izay Tompo, ny fanainao masina ahidino, hanazava amin'ny teninao, ampiorina ny fonay ary lina Tompo, hamelika atao anatin'ny fanantenana, fa zanakao izahay, tsy fonao. Amen. Ny anomezan'ny Tompo hafatra ho atsika sy ampahirezany atsika ry havana dia arak'izay voasoratra ao amin'ny Jenezy toko fa 5:7. Jenezy toko fa 5:7. Nitika tenombolana izay namakitsika ny salamo tao ihany no raisitsika amakina ny soratra masina. Jenezy na Genesisy toko fa 5:7 ny 2:12 voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Atopika amin'ny fahefatra azafady. Ka hoy indray Josefa tamin'ireo rahalahiny, avia manatona ianareo. Dia nanatona ireo, ary koa Josefa hoe, izao no Josefa rahalahinareo izay namidinareo mba hoentina aty Egypta. Ary ankehitriny aza malahelo natezitra
tamin'ny varotanareo ahy toy izao fa Andriamanitra no nandefay mialota ty mba amonjy aina. Efa 4 taona zao no nisian'ny Mosary teto amin'ny tany Egypta, kanefa atao anatin'ny 5 taona dia tsy mbola isy ny fiasan-tany na fitsinjana. Andriamanitra no nandefay mialoha anareo tamin'ity tany ity mba tsy halany taranaka anareo ary mba hamelomana ny ainareo ka famonjena lehibe izany. Tsy anareo no nandefay taty fa Andriamanitra mihitsy, ary mbola izy ihany no nametrakay ho mpandraharaha faratampon'ny Farao sy ho mpanapaka izay rehetra ao an-tranon'ny Farao ary mpitondra ny Egypta manontolo. Koa miakara haingana ho any amin'ny dada ianareo ka lazao aminy hoe izao no lazain'i Josefa zanakao, Andriamanitra efa nametrakay ho tompon'ny Egypta manontolo. Koa midina aty amiko fa aza mitaredretra hipetraka ao amin'ny faritry Gosena ianao mba amin'ny zanakao sy ny safikelinao, ary koa ny ondry amanosonao sy ny ombinao ary ny fanananao rehetra dia hoe ty akaiko ianao amin'izay. Izao no hamaty sakafo anao aty fa mbola aharitra 5 taonany Mosary fandrao ringana ianao sy ny ankonanao ary ireo biby fiomponao. Ary indro hitan'ny masonareo sy ny mason'ny Benjamina rahalahiko izao fa ny vavako mihitsy no manambara aminareo ko mandehana tantarao avokoa amin'ny dada ny voninahitro eto Egypta mba amin'ny zavatra rehetra efa hitanareo, ary eto faingana midina ty dada dia niantoraka teny amboziny Benjamina Josefa ka nifamena izy roalahy sady nitomany, ary nanoroka ny rahalahiny hafa rehetra koa Josefa sady nitomany. Taorin'izany vao niresaka tamin'i Josefa ireo rahalahy. Amen. Amin'ny olona maro indrindra amin'izao vanim-potoana antsika izao ry havana dia betsaka ny mamoy fo, betsaka ny olona no miravoravo tanana, ary raha ny taremarika sy ny salanisa ny jerevana ny amin'ny tany mandroso dia betsaka ny olona no mamono tena satria tsy manana fanantenana. Betsaka ny zavatra mandalo amin'ny fiainany tsy hainy hoe hitondra inona dia aloha ny mamoy fo. Voafitaka izao tontolo izao izay manodidina azy ny olona ka mitsirepirepy. Ny kristianina koa indraindray dia mety alaim-panahy, ary dia maro hitantsika amin'ny soratra masina tantara ahitana mpanompon'Andriamanitra izay mahatsiaro tena tokoa fa toa mafy manahirana zavatra mentsady aminy. Ohatra ry Jonasy, tafika fa teny mihitsy avelao ho faty, toko izany ny mpaminany Elia izay vao avy nandresy any Bala sy ireo mpisoronany nefa teny mihitsy avelao aho ho faty. Mety mandalo izany ny kristianina kanefa ry havana tsy very fanantenana. Ary izay indrindra no tian'ny Tompo amangena antsika, tsika marary, tsika manana fianakaviana tsy salama, tian'ny Tompo afantarina fa tsy mahafoy ny orin'Andriamanitra. Izay ny foto-kevitra tian'ny Tompo ajoro atsika ry havana ampiorenana atsika, tsy mahafoy ny orin'Andriamanitra. Ka ho atsika izay manaraka izao fandarana izao ny Jehova izao dia miteny amintsika ny Tompo, tsy mahafoy atsika ny Tompo, tsy mahafoy anao Andriamanitra. Voalohany, tsara omana ny planin'Andriamanitra ho an'ny olony. Tsara omana ny planin'Andriamanitra ho an'ny olony. Jenesy 1:7 zao no voasoratra dia ny 7 naran'i Jesosy. Andriamanitra no nandefa ny alohana tamin'ity tany ity mba tsy halany taranaka anareo ary mba hamelomana ny anareo ka famonjena lehibe izany. Tsy anareo no nandefa taty fa Andriamanitra mihitsy, ary mbola izy ihany no nametraka azy.
zay le planin'Andriamanitra ry havana, planina tsara, planina hitondra any Josefa any Egypta. Da atsika manomboka eo amin'ny Jenezy 7:30 tantara mikasika ny Josefa. Josefa lay tovolahy izay ten'Andriamanitra tamin'ny nofy nampilazany fa ny rahalahiny de ekoko eo anatrehany, ary nandray aman-dreniny ary ekoko eo anatrehany. Andriamanitra nampiseho zany zavatra ho avy zany tamin'ny Josefa, ary niteraka fankalana moa zany toy ny vondro rahalahiny. Tonga lasa namidy andevo Josefa, niasa tao amin'ny Potifara Josefa, vospotaka tao, tonga tany ampigadrana, na de nanao soa ary tsy tsaroin'ny olona, ary de zao tonga ho lehibe amin'ny tany Egypta zao. Izy no olona lehibe indrindra manaraka ny Farao. Ataotsika zany amin'izao vanim-potoana zao izy numéro 2. Zavatra nampiavaka ny Josefa dia voalaza hoe tsy nanota tamin'ny Jehova mihitsy Josefa, ninona nahazo azy. Ary raha mijery ny Jenezy 9:20 isika de eo mitantara ny nofin'ny Farao, ary teo vao nahatsiaro any Josefa ilay tampandroso divay ho an'ny Farao. Teo vao nahatsiaro azy hoe izy irery no afaka ama ny fanontaniana mikasika ireo nofy nahazo an'ny Farao ireo, satria fanan'Andriamanitra nao aminy. Saripatarina ny lalan'Andriamanitra ry havana, saripatarina kanefa ny tanjon'Andriamanitra dia ny tsy mahafoy ny olony izy, ny tsimbina ny olony na de lalana sarotra ary ny tondrany. Eto hitantsika fa tsy ho fatiny mosary ny vahoaka Egyptianina, tsy matiny mosary ny fianakaviany Jakoba, ireo rain'ny Josefa zany sy ny ray tapo aminy. Ny planin'Andriamanitra ry havana de ny amonjena ny olona rehetra. Tsisy fon'Andriamanitra ho very, ary de voalazan'ny Jesosy moa zany afa-tsy ny zanaky ny fahaverezana de Jodasy, fa ny olombelona rehetra ianao io manaraka ny fandarana izao. Tsy fon'Andriamanitra ho very isika, fa tian'Andriamanitra atoky azy, ary indrindra tian'Andriamanitra andray zany famonjena atody mamaim-poana izany. Jesosy no miteny hoe tonga hitady sy hamonjy ny very izy. Misaotra masina de manambara hoe izay rehetra mino azy no hanana fiainana mandrakizay, ary nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ho atsika izay manaraka zao fandarana zao ry havana, miantso atsika ny Tompo mba ahatonga atsika hanana fahatokiana, ary ahatonga atsika atoky ny planin'Andriamanitra, ny planin'Andriamanitra amin'izao aretina tsy fahasalamana izao de miona atsika amin'ny Jesosy Kristy, iona aminy isika amin'ny lalan'ny fandarana tahaka izao, amin'ny lalan'ny toroteny, amin'ny lalan'ny vavaka, amin'ny lalan'ny famakiantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny soratra masina. Tian'ny Tompo iona aminy tsika, satria zay no azahoantsika fiainana. Tian'ny Tompo amporenina ny finoantsika ao amin'ny Jesosy Kristy, dia ampiorina atsika ny Tompo mba hanantsika fiainana mandrakizay. Sarotra nanahirana ny lalana, kanefa dia izy Andriamanitra no
manao ny planina ho atsy aza mierikerika isika fa ny planin'Andriamanitra dia tsara ho an'ny zanany. Hotsika hoe tsy mahafoy ny olon'Andriamanitra, tsara homana hotsika ny planina ataon'Andriamanitra, de tatsika teo zany planina zany ny amonjeny Josefa ny fianakaviany sy ny vahoaka Ejiptianina. Ary faharoa, mamitrana ny fihavanana eo amin'ny olon'Andriamanitra, mamitrana ny fihavanana eo amin'ny olon'Andriamanitra. Jenesy 2:7 ny 9:10 zao mivaky ny tena amin'ny anaran'i Jesosy, ary nanoroka ny rahalahin'ny hafa rehetra koa Josefa sady nitomany. Nanoroka ny rahalahin'ny rehetra koa Josefa sady nitomany. Rehefa mamaky ny tantaran'i Josefa tsika ry havana de mahita fa mafy, tena mafy nahazo an'ity Josefa ity. Ho tsika teo hoe namidy andevo, voendrikendrika tao an-tranon'ny Potifara, tafiditra amponja voagatra. Zany no ny ainan'ity Hebreo natahotra an'Andriamanitra ity. Angiry firina daholo zany, kanefa dia nahajoro Josefa ry havana, tsy nitahiry lolo-po Josefa, tsy namaly fatsy Josefa tamin'ireo rahalahiny hoe namidinareo andevo asika ny vonoanareo mihitsy ary mba hanjarako indray zao. Tsy tahiry lolo-po na namaly faty tamin'ilay lehibean'ny mpampandroso zava-pisotro an'ny mpanjaka Josefa, satria vao afaky le io 3 andro tao amponja dia tsy nahatsiaro akory an'izay, efa ataonany taty aoriana vao nahatsiaro. Nefa de tao anatin'izany tao anaty figadrana i Josefa le nanosoa azy, tsy nitahiry alahelo izy, tsy tahiry lolo-po, tsy namaly faty tamin'ny Potifara na tamin'ny vadin'ny Potifara Josefa ry havana hoe efa zaho zao no lehibe indrindra, zaho no manarakaraka ny Farao ka misorapotaka ahako, gadraina tsy fidiny, noho izany mba hanjara anareo indray. Tsia, fa tena mitrana fihavanana niavana tamin'ny olona, tamin'ireo rahalahiny. Ary hitantsika fa mino fa niavana tamin'ilay mpampandroso zava-pisotro an'ny mpanjaka, niavana tamin'ny Potifara, satria zay le asan'Andriamanitra, zay le tian'Andriamanitra anehoana fa tsy mahafoy ny olona izy, manamboatra ny foy ny olony mba mahay mitahiry, mahay mitady fihavanana. Ary Jesosy Kristy mihitsy, Jesosy tompo no niteny, hitantsika izany eo amin'ny filazantsarany Johany 3:20 zao no voasoratra, filazantsarany Luka azafady 3:20 ka ny 4:30. Luka 3:20 ny 4:30 miaran'i Jesosy. Ary Jesosy namerimberina hoe raha io avelao ny elony fa tsy fantany zay ataony. Tsy nitazo nalahelo Jesosy, nangataka mihitsy ary izy ny fampihavanana amin'reto olona zay namono azy reto. Ary raha nampianatra ny mpianany hivavaka Jesosy, zay tsika hoe rainay izay any an-danitra, mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra, ary mangataka mba hisamy famela heloka, mba hisian'ny fihavanana marina, mba hirindra ny
fiarahamonina, mamitrana ny fihavanana amin'ny olona Andriamanitra, amin'ny olony samy olony, ho atsika ry havana zay mandalo aretina. Misy efa mantaonany maro na manana fianakaviana ao anatin'izany tsy fahasalamana zany. Taonatsika ny Tompo mba andiniatsika tena, ka na iza ry havana ananatsika alahelo, na iza nanao zavatra tsy mety tamitsika, dia tahaka ny nataon'ny Josefa tiany Tompo ataotsika, amitrana fihavanana, amela heloka. Ny Tompo no miantso atsika amin'izao takariva izao, ka niza olona manana alahelo amintsika dia tokony ihany koa tsika angataka famelana. Olombelona tsika, mety manana tsy hoe mety tena manana ny fahatsotsika ny fahalementsika amin'ireo ankonatsika ireo, mety misy zany manana alahelo na ratra. Anjaratsika ry havana no manatona azy, mangataka famelana, mamitrana ny fihavanana, tahaka ny nataon'ny Josefa tamin'reto rahalahiny reto. Nanatona Josefa, nanoroka ny rahalahiny rehetra, tomany endriky ny fitiavany zany, na ny olon'ny fitiavany andreto retapo aminy reto. Tiatsika Andriamanitra ry, tsy mahafoy atsika. Fitiavana lehibe no tiavany atsika dia nanolorany ny zanany dia Jesosy Kristy, zay nampiavana an'Andriamanitra amin'ny olona, zay nampiavana ny olona samy olona teo amin'ny hazo fijaliana. Hoentintsika eo anatrehan'Andriamanitra ny aretina mahazo atsika. Mety efa taonany maro, mety efa mbolana maro, mety efa herinandro maro, mety voaingana, vao vetivety, vao andro vitsivitsy ny aretina. Kanefa na ela na voaingana zany aretina zany dia anatona n'ilay tompon'ny aina isika, ilay dokotera ambony dokotera rehetra, ilay Andriamanitra mpanasitrana, satria Andriamanitra mpamorona. Mahafantatra atsika tsisy miafina amin'ny tova atsika rehetra. Ianao zay manana fivotosana io, ianao zay sepotra lava io, ianao zay tsy mahalopeo mihitsy, ianao zay feno rano any amin'ny afokavoka, any amin'ny tiboany, feno rano any amin'ny vanitaolana, miantso anao ny Tompo. Maefa ny zavatra rehetra izy, tsisy tsy hain'Andriamanitra atao ry havana, tsy mahafoy antsika olony Andriamanitra. Ianao zay manana tosidra avo dia avo io, ianao manana vo efa tsy dia miasa tsara intsony na tsy miasa mihitsy aza, ianao zay nitady anaka nefa tsy mahazo hatramin'izao, ninona endrika aretina sorotra aretina ry havana. Ny Tompo dia milaza aminao androany, aza misalasala, aza kivy, Andriamanitra tsy mahafoy anao. Manana planina ho an'ny tsirairay avy Andriamanitra, ary ny planin'Andriamanitra dia tsara. Andriamanitra tsy mahafoy, dia te hamonjy atsika dian'izao mba tsy hananatsika fahavalo amin'ireo ankonatsika,
mba amitranantsika ny fihavanana satria mpampiavana no atao hoe zanak'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra isika, mitaonantsika izy, anatona azy. Marina fa ny mpanao salamo dia efa midrididridy hoe efa ela tompo, aza mampiandra ela loatra ny mpanao salamo, sitrano afalany hery iantrao afareraka. Aza tezitra amiko ianao, aza vinitra amiko ianao, aza sasina ao Andriamanitra. Tompo miverenana afaka vonjeo ao noho ny fitiavanao. Jesosy Kristy ravana ilay fitiavan'Andriamanitra, ilay vonga-pitiavana niara-niaina tamintsika tety amin'izao tontolo izao, ary mandefa ny fanahy masina mba mitoetra tao anatintsika ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Tiantsika ny tompo ary taonantsika mba atoky azy. Aza manaiky ketraka, aza manaiky erikerika fampanjin'ny Jesosy, ary zava mahagaga ho anao izy anio raha mino ianao. Amen. Ivavaka isika. Jesosy indreto tokoa izahay mpanomponao, fona aminao zay raha toka misy teny tafahoatra voalazanay noho ny fanaintainana, noho ny alavan'ny aretina, noho ny fahavizanana, noho ny fahaverezan-kevitra, fona aminao izay. Amelany elokay tompo ary verina aminao izay. Indreto koa izay tompo, tomizay mba hangataka famelana amin'ny ankonanay satria mazana dia masika izay ao anatin'ny aretina, matetika tsy tohinana akory dia ao anatin'ny fiavana fona. Tomizay mba hanana fonena hangataka famelana amin'ny mpiarabelona aminay, mba ampahery ny hafa ihany koa Jesosy, fa tsy izay nampiravina farana anio. Atsoroa izay tompo, ty amporena ato anatinay ny finoana fa zanako ao izay Andriamanitra, ary noho ny rano Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia manadio sy manafaka anay ary manasitrana ny amin'ny aretina. Sotra Jesosy, lehibe tokoa ny fitiavanao, ary noho ny fitiavanao tokoa amin'izay sotra tokoa. Amen. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Hitahy sy hiaro anareo aneny tompo, hijena anareo amin'ny kamoram-po aneny tompo ka hiantra anareo, handray anareo amin'ny kazavam-po aneny tompo ka hanome anareo fiadanana. Tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Zimutakati